tena zava-dehibe zany dia misy an'ity ivitoeran'ity izay rahantsika miasa amin'ny gouvernement sinoa ka any Chine zany misy ilay akademisiana hoe Yan Lomping izay professeur isan'ny tena malaza sy tena fanta-daza maneran-tany no namorona sy nahita voalohany an'izany atao hybride zany ary isana tonga ny firenena sinoa zany tena mahaleo tena rabary sy tena manana vokatra vary betsaka. Dia io professeur io zany dia isany mba faniriany no hoe tsy ny sinoa rery no firenena sinoa rery zany no mahazo tombony amin'izany hybride zany teknôlôjia zany izay vokatra fikarohana fa mba firenena rehetra toa antsika andalam-pandrosoana ohatra antsika malagasy izay mpanjifa vary dia mba afaka koa zany mampiasa an'izany teknôlôjia zany. Dia zay zany nananganana ny toerana ivitoerana eto Mahitsy ity manatin'izay fiara-miasa izay mba eto toerana ihany koa zany nanohizana sy anapariahana an'izay ilay vokatra fikarohana izay ka izy ity zany sous centre zany hoe ilay centre de recherche foibe any Chine dia misy sampana kely zany eto Madagasikara izay anohanana ny fanapariahana sy famokarana an'io vary hybride io eto Madagasikara ary atsoatsy ara zany rehefa tena miroborobo izy eto amintsika dia manana ihany koa an'izay ilay hoe tanjona mba hivelatra aty amin'ny faritra Afrika atsinanana manontolo mihitsy zany ity toeram-pikarohana ity zany mba ho reharehantsika malagasy